salamo fa enina ambefapolo am'zato ka ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Miderany Jehovah raha fanahiko, iderany Jehovah raha mbola miainako, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velonako. Zany teny ao amin'ny salamo zany izay milaza fa hiderin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana manontolo raha mbola velonaina, dia izany koa no entina iara-bananao, satria izany mihitsy no mahatoy izao antsika ary mahatonga antsika tafaray amin'ity takarivo ity, ny fiderana an'Andriamanitra. Koa dia miarabanao amin'ny fomba manokana androany, tafaraka indray isika mideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny antsa-piderana izay vokarin'ny radio Oasis 106.4 FM. Tena fifaliana mandray aminao ary manonona mandrakariva ny fiadanan'ny Tompo ao atokantranonao eo amin'ny fiainanao manontolo. Amin'ity androany ity dia mahafinaritra fa tsy amin'ny hira ihany no hiderana an'Andriamanitra, fa amin'ny zava-maneno koa, satria izany mihitsy voalazan'ny salamo fa 50 am'zato mideran'i Jehovah amin'ireo karazany zava-maneno. Ka mahafinaritra amin'ity androany ity hoe satria zava-maneno no andravaka ny fiderana an'Andriamanitra izay ataontsika. Tsy hoe izy rehetra fa zava-maneno ny ankabetsahany, hira sy feon-kira ny ankabetsahany. Ka asaiko ianao hanakatra ao anatin'izany feon-kira izany ny mahatsara an'Andriamanitra, ny fitiavana an'Andriamanitra, ary dia iray fo hidera an'Andriamanitra. Mianaka izy ireo, miantsa mianaka, izy mianaka no miaraka amintsika amin'ity takarivo ity, ary hiderin'Andriamanitra miaraka amin'ny zava-maneno izay efa hiangaliana izy ireo. Koa dia manasanao ary makatoerana ary aoka hiaraka isika hanome voninahitran'Andriamanitra amin'ity arivo ity, miaraka amin'izy mianaka tahoary.
anatin'izay iry zay a no hiarabanay mianaka atsika ampijery rehetra manaraka an'izao fandaharan'izao a amin'ity somarivo ity. Ny lohaten'ilay hira zay enitsika teo a dia hoe na dia maizina nyity. Na dia maizina koa ary lalantsika dia misy an'ilay Andriamanitra izay manazava sy mitaridalana atsika rehetrarehetra naiza naiza le atsika. Amin'ity arivo ity dia araka ny teneniko teo hoe izay mianaka no miaraka midera sy mifampahery eto amin'izao fotoana izao. Tsy iza moa zahay fa ny tenako raha Solofonera Sataniana ary ny dadako izay antsoina amin'ny anarana hoe Rahom. Izy moa no asaiko anazavan'izay anaran'izay angamba. Rahom, RAHOM, Grand R, Rasolofonera, dia ny Grand A Andria Mihaja, dia ny OM Omega, izany hoe Rasolofonera Andria Mihaja Omega. Miarahaba antsika rehetra naiza misy antsika amin'izao takarivo izao manaraka anay mianaka eto. Hoderaina ny Tompo Andriamanitra ny hisandratra amin'ny zavatra rehetra izay atao, indrindra amin'ny talenta tsika koa manana talenta izay manana talenta dia hoentinay anandratana an'Andriamanitra izay etsy fa Andriamanitra no hisandratra. Ny raha manaraka izay ho ataonay indray dia mitondra ny lohateny hoe fitiavanao ry Tompo. Ao amin'ny Koritiana voalo 7:7 dia milaza ny Baiboly fa hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra. Ary ao anatin'ity hira anankiray ity dia milaza n'izay fitiavan'Andriamanitra izay ka mihaino finaritra ary.
maneho ny fitiavan'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Hira zay fihiranay tamin'izay mbola kely, mbola ataoko hoe 9-7 taona tany iny hira iny a, dia noentinay tamintsika tamin'ny fomba hafa, tamin'ny alalan'ny feoana sodina. Ny hira manaraka eto a dia hira faharoan'ny dadako izay mitondra ny lohateny hoe Zatsiala. Izy ngamba ny anazavany tonony a sy ny tiananambara tao anatin'izay hira izay. Fijoroana vavolombelona, Zatsiala amin'Andriamanitra mihitsy ninina midona na fahoriana na fifaliana na alahelo ninninle satria izao a ndray andro izay efa mianaka moa izay a maintranoko tena zany hoe tsisy ny raisina mahitsiny dia ahoana ozizinareo niodina ny lohako tena zany hoe tena tsapanareo ngamba hoe tsisy raisina fa ny akanjo eny koditra sisa dia niainga ny natonga le hira ity zany hoe na inona hitona na inona hiantramiko a Zatsiala amin'Andriamanitra. Dia izay moa natonga nyity hira ity dia ohatrany hoe fantsona anankiray a nomen'Andriamanitra. Tsy za akory ny mpamorona fa Andriamanitra ny fidy anahy dia navoaka ohatrany hoe menitsindrina mandrin'Andriamanitra ve mety filazana an'izany dia nanoratra nyity tonony ity dia mahagaga fa vao nisoratra le tonony dia vao nitendriky na za moa mandray gitara dia vao nitendry gitara tonga dia nirafitra le izy dia zava-mahagaga anahy. Tsy ampy ataontsika hoe voamira première vue izy izay miteny tonga dia mety le izy dia naveo moa nivadiko a manitsy an'le izy tateorina dia ny somary nahitsiny kely a dia nizao ataonay izy mianaka zao le izy a dia horainay eto le izy a dia makafiza mandrakariva. Ao anaty afatra ny ao anaty tononkira ny afatra. Ao anaty tononkira ny afatra. Ya. Sawirako izao lazaiko anao riraiko iova ny fiderananao tiany feoko ampiasaiko. Sawirako izao lazaiko anao riraiko iova o fiderananao tiany feoko ampiasaiko. Riray malala no finidi atriny ela hatrizay na umami na mangidy Zatsiala aminao. Riray malala Zatsiala aminao. Ry tompo raiky ny fianako tontolo no indro atolotro anao gamba raiso rato sitraka. Riray malala
zao tsy alamina, zao tsy alamina. sorantsika Andriamanitra noho ny fiderana azy zay niarahana tamin'ny izy mianaka teo tao anatin'ny zava-maneno, ary mbola hiaraka amintsika amin'ny tapany faharoa. Fa eto tenatena ny araka mahazatra antsika dia andeha indraytsika andray ny soratra masina dia makaina kely izy mianaka, satria enjakenjanaina eny no teny zava-maneno ka makaina kely izy mianaka dia isika kosa andray ny tenin'Andriamanitra. Ka ny salamo 150 no hoentintsika angalana afatra foy ahatonga antsika mpiterin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Salamo 150 moa dia salamo farany amin'ny boky ngezaben'ny salamo io, boky kira zay tsy misy to azy eto amin'izao tontolo izao, fa io ny boky lehibe indrindra mirakitra hira atreto aloha. Ka izany salamo izany dia maneho amin'ny fomba miezinezina ny fideranan'Andriamanitra, ary ny fideranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zava-maneno, satria teneniny ato avaketsika eny andininy voalohany sy ny faharoa ary fahatelo sy ny manaraka dia izao amin'ny anaran'i Jesosy: mideran'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny, midera azy noho ny asany lehibe, midera azy araka ny haben'ny voninahiny, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny valisy ny lokanga, dia tany isaina koa ireo zava-maneno zay tokony hiderana an'Andriamanitra. Ny boky ny salamo araka ny lazaiko eo dia boky kira fiderana ngeda be, ary ny salamo fa 470 ka hatramin'ny fa 510 aza ireo salamo 5 farany mamarana an'ity boky salamo ity dia antsoina hoe salamo halleloia na salamo fiderana rano fotsiny, salamo fiderana rano fotsiny. Ka tena miezinezina mihitsy no amarana ny boky salamo ny fiderana an'Andriamanitra, ary ny zava-maneno no amarana ny an'izany hoe tokony hiderana azy, satria tanysaina eo ny anjomaro, tanysaina eo ny valisy ny lokanga, ny aponga tapaka, ny di ity di ity tsy le fandihizana tsy le mandiha fa anarany zava-maneno raha mijery ny fotrany angan'ny teny di isika na amin'ny teny frantsay azy hoe danse, dia ny fotrany angana avy amin'ny teny romanina dia zavatra lavalava sitoma manome feo, zany hoe karazany zava-maneno zany le di fa tsy le mandiha araka ny eritreretintsika azy izy io amin'ny zava-maneno tenena soda. Zany rehetra zany no hideran'Andriamanitra, tena sitrak'Andriamanitra hiderana azy ny zava-maneno, ary mamporisika mihitsy izay rehetra manan-talenta amin'ny zava-maneno mba hiderin'Andriamanitra amin'izany fahaizany zany amin'ny fitendrena zava-maneno. Ary rehefa jerena azy moa ny andininy fahenina farany dia hoe aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hideran'i Jehova, izay rehetra mampanao-pofinaina samy hideran'i Jehova. Manao antso Andriamanitra, manao antso ngeza be ny mpanao salamo mba hiderana an'Andriamanitra. Ka izay rehetra manam-pofinaina tsy ny eto tany ihany fa na ny an-danitra aza dia asaina hiderin'Andriamanitra avokoa. Ary indrindra ireo izay mahay mitendry zava-maneno dia asaina hiderin'Andriamanitra amin'izany zava-maneno, ka dia amporosihana mihitsika ampiasa ny zava-maneno amin'ny fideranan'Andriamanitra. Tena sitrak'Andriamanitra zany. Marina mba mety misy hira izay tsy ilaina zava-maneno ohatra hira fifonana, tsaratsara kokoa angamba ny feo fotsiny no mipololotra maneho izany fifonana zany ohatra n'Andriamanitra, nefa mety misy ihany koa ny zava-maneno azo ampiarahana amin'izany. Ka androany zany dia amporosihana mihitsy isika hiderin'Andriamanitra amin'ny zava-maneno tahaka nataon'izy mianaka teo ary molo ataony rehefa avy eo. Ary te hitodika mihitsy amin'ny mpitendry zava-maneno ianao mpitendry zava-maneno dia manan-talenta manokana izay men'Andriamanitra amin'izany fitenena zava-maneno zany. Ataovy fiderana an'Andriamanitra izany fiderenao zava-maneno zany, ary ataovy voninahitr'Andriamanitra isaka mitendry zany ianao, na ao am-piangona na ao tokantrano, na any amin'ny antoko-pihira izay misy ianao, na any amin'ny groupe izay misy ianao, na any amin'ny fivoriana masina izay atrehanao. Raha ianao ny voatendry amin'izany dia ataovy voninahitr'Andriamanitra. Aza atao kitotoa zany, aza atao kinangananga zany, ary indrindraindrindra aza atao
anandratanteny zany na hizaozaona fa hatao voninahitryandriamanitra. Tena tiako mihitsy raha mba izao no ao an-tsaitsika mpitendry zava-maneno, isaky ny tendry zava-maneno tsika, ary izany mihitsy no ao an-tsaitsika ao amin'ny Isaia 7:30 ka ny 2:20 dia misy an'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy. ao makitsika azy Isaia 7:30 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: Jehova efa vonona hamonjy ahy, ka dia hitendry ny lokankako ao an-tranon'i Jehova izahay amin'ny andro rehetra iainanay. Noho ny famonjen'i Jehova no mahavonona ny Jehova hamonjy anao mpitendry zava-maneno, dia izao tendreo amin'ny andro rehetra ianao ny lokanganao, ny zava-manenonao ao an-tranon'i Jehova. Tiako raha mba izany no an-tsainao. Ary tadidio fa halleloia, tena manome voninahitran'Andriamanitra, fideran'Andriamanitra ny halleloia. Izany ny famaranana ny boky ny Salamo. Halleloia, dia rao Andriamanitra. Raha manomboka ny boky ny Salamo ny Salamo voalohany sambatra, mamarana izy aty amin'ny 50 mifarany indrindra. Halleloia, sambatra tokoa raha manome voninahitra sy miteran'Andriamanitra isika. Ary rehefa misy atokopihira mihirany halleloia ny Handel, haitsika loatra zany satria malaza maneran-tany zany hira zany. Fanana an'izao tontolo izao zany hirany halleloia ny Handel zany dia irainy atokopihira maro. Rehefa mihirany zany ny atokopihira halleloia ny Handel dia matetika mampitsangana ny mpivory sy ny mpanatrika ny mpitarika ny atokopihira, ary dia mitsangana mijoro isika sy manaja eo mpanaovana n'izany hery zany. Ary miray fo mientanentana mihitsy votsika miaraka amin'ireo mpihira eo antokopihira mihirany zany. Mba te anontany anao aho, ho avy ny fotoana tsy mahafinaritra anao hoe miray feo koa amin'ny atokopihira marobe manerana ny sy manerana ny lanitra, hanao halleloia ho an'ilay zanak'ondry izay namonjy atsika ho afaka tamin'ny fanondriko. Raha mba izany ny fiainanao sy izany mahatonga anao hijery an'ity antsaketra fiderana ity, ahatonga anao mpiterin'Andriamanitra, ary iray amin'ny korana rehetra rehefa ho avy Jesosy amin'ny ranolanitra, hanao halleloia ho an'ilay zanak'ondry mpamonjy atsika. Tanteraka aminao ny izany, ary ahita fifaliana mandrakariva ianao eo ampiderana an'Andriamanitra. Amen. Andao indray ary andrainy izy mianaka isika, dia iray fo aminy indray hiderin'Andriamanitra ilay mpamonjy atsika. Tawari.
Andriamanitra ihany no azontsika hitokiana dia ninninona idona ninninna fiekana ninninna e dia aza miala amin'Andriamanitra foana. Ny lohateny ira entsika teo dia mitondra lohateny hoe mbola ao ihany ve. Manontany ny iriny hoe mbola ao ihany ve ilay Andriamanitra fitiavana, hoe mbola misy ve izy. Dia amin'ilay nivadika taona lehibe teo dia manazava ilay hira hoe tsapako fa velona tokoa ilay mpamonjy ty ahay. Ao amin'ny Jaona manko dia miteny izy hoe teny baiboly hoe nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary izay rehetra mino an'Andriamanitra tokoa dia hanana ilay fiainana mandrakizay izay nomano antsika tsirairay avy dia mino fa isika rehetra izay manaraka eto dia ho tonga amin'izany fiainana mandrakizay izany. Ny hira manaraka eto dia hira mitondra lohateny hoe miserana milina ihany. Ny hira anankiroa izay feokira anankiroa moa izany izay hoentinay eto ilay voalohany teo sy ty faharoa ty dia hiran'ny chorale ao amin'ny fiangonana Ambojafy ary ny soratany Loholona Ranaivo Charles. Izy izay tena manan-talenta tokoa amin'ny fanoratana hira bagasy. Ary izay indrindra no antony nanaovanay an'ity fiakanjo malabary ty ho fanehoana an'izay maha-malagasy zay sao. Zay mihitsy malagasy miteran'Andriamanitra ary dia faly zay maneho zany mitondra anazy eto dia isandratra mandrakariva Andriamanitra e fomba fitafy malabary malagasy mahafinaritra dia saotranareo manaraka foana e dia aza misaraka an'ity fandarana ity fa mahafinaritra ity partageo any e amin'ny vidéo partageo dia makasitraka atsika mandrakariva. Iny ary ny hira manaraka dia araka ny teny teo hoe miserana milina ihany ka mino finaritra daholo ary.
zay le izy ararotiny azo anaovatsoa fa mandalo zao fiainana zao dia zay no mahatonga le hoe miserina ihany tsika ne vetivety ny andro nyty tany ity dia efa kely tsisa dia farany dia inona no amarana antsika azy mialohan'ny amaranana dia misaotra antsika rehetra izay nanaraka n'izao fandaharana izao niaraka ny fampahery sy ny dera tamin'ity arivo ity misaotra anareo izay mianaka ary misaotra an'Andriamanitra indrindra no ny fahatanteran'izao fotoana izao dia amin'ity hiranankiray ity no anaovana velomanareo ka ifanofahofatana antsika ho fanaovana veloma indrindra fanofahofatana antsika mandra-piaona mbola iaona ihany tsika ny hira faran'izay ho ataonay dia mitondra lohateny hoe ina moa lohatenyity hira ity moa zany miantso andro zany izy ity dia le izy koa hoe be loatra le fakapanahy am'izao androtsika izao indrindra ny tanora na dia tsy tanora raha fa ny olombelona rehetra mihitsiny dia antaontsika anatina an'Andriamanitra ilaozy io fakapanahy io dia zao misy hevitra kely matoronay amin'ny alalan'ny hira ity hoe inona no tokony atao afahantsika mandresy nyzany fakapanahy sy zavatra teto tany zany dia noho ny tononkira aza dia varim-bariana minofinaritra ary azady varimbariana amizao fiainany zao nietoany masondriana ka sao dia voafitaky anao sodokan'ireo rendrarendra sy fakapanay izay mandalo tandremory namako ny fakapanay ny mametaka azady varimbariana amizao fiainany zao nietoany masondriana ka sao dia voafitaky anao sodokan'ireo rendrarendra sy fakapanay izay mandalo tandremory namako ny fakapanay ny mametaka olana mehoanao antsoy Jesosy anavotranao andramory teny nomeny nirakitra ny famonjeny andramoka dia izaho hoe fa hitondra fiainam-bavao olana meko anao antsoy Jesosy anavotranao andramory teny nomeny mirakitra ny famonjeny andramoka dia izaho hoe fa hitondra fiainam-bavao Jesosy anavotranao andramory teny nomeny mirakitra ny famonjeny andramoka dia izaho hoe fa hitondra fiainam-bavao fa hitondra fiainam-bavao hitondra fiainam-bavao saotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka somatsara indray ny androandry mahafinaritra niaraka tamin'izy mianaka ary tamin'ny zava-maneno izay nitenen'izy mianaka na ny hira ihany koa izay nikalominitsy ireo teo mahafinaritra satria ndeha tsy isika niteran'Andriamanitra ireny ary mba manova ihany koa
ny zavatra zay mitranga eto amin'ity antsakela fidiarany ity ohatrany misandrahaka mihitsy ny fidarantsika an'Andriamanitra amin'ireny karazana talenta zay nomen'Andriamanitra ny zanany ireny ka dia misaotra azy mianaka isika miaraka tamintsika tamin'ity androany ity ary hitombo mandrakariva ny fahaizan'izy ireo manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny talenta nomena azy dia ny fitendrena zava-maneno sy ny fihirana. Misaotra anao koa nanaraka hatrany mboalohany ka mandraka tonga zao farany zao ary manome fotoananao indray izahay amin'ny herin'ny androany toy izao kanefa mialohan'ny isarahantsika dia zao indray miteny fikasana zay omen'Andriamanitra antsika entsika mamakivaky ny herinandro sy sokatra tsy ho ela miaraka amintsika ao amin'ny Salamo 100 ka ny 9 tena mandrisika anao mihitsy izany teny fikasana izany. Vakitsika minarana Jesosy Isaia 100 ka ny 9 mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Izany no teny omen'Andriamanitra antsika mitsangana ianao dia miazava efa miposaka aminao ny voninahitry Jehova mandritry ny herinandro. Andao hanome voninahitra azy dia manome fotoananao ray ary amin'ny herin'ny androany toy izao raha sitrapon'Andriamanitra tafaraka eto indray isika ary hiaraka hiterazanay amin'ny vahiny izay asaina manokana hiaraka amintsika. Metraka amin'ny veloma tompoko samy hita n'Andriamanitra veloma avy ny fianakaviana tsiraray avy veloma tompoko.